Miarahaba tompoko lafinaritra tompoko vavy ankafarina indray nalorana anao ny vaovao mahakasika ny mety toetry ny andro ho an'ny 3 andro manaraka. Ao anatin'izay dia misy an'ity araka ny hitantsika amin'ny sary azo avy amin'ny zadabolana Juda zay andro ratsy nandalo taty amintsika dia any amin'ny atitan'ny Afrika izy raha ho an'ny tamin'ity an'ity any amin'ny maheriny 700 km avarandrefa ny Besalamo zany misy azy any anaty atitan'ny Afrika any mitondra rivotra 520 km isan'ora ary 510 km isan'ora kosa ny tafiditra ao anatin'ny oram-balatra indrindra fa ty amin'ny manodidina ny ranomasina mahakasika ny tia rivodoza tia dia mikisaka mianatsimo atsinanana izy amin'ny akapobeany mizotra mianatsimo atsinanana mamonjy sikelikely ny morotsiraka atsimo andrefin'ny nosy mandrapatonga ny faraparan'ny herinandro zany aty amin'ny manodidina ny morotsiraka atsimo andrefana aty zany izy mipaka aty raha ny tombatombana any amin'ny faraparan'ny herinandro any zany hoe ny zoma zany zay tombatombana izay dia aorin'izay dia hianatsimo atrandy makasika n'izay ihany zany dia atao rehefa makato amin'ny lakan-drano Mozambika ity andro ratsy zay hitantsika ty dia mety hivadika rivodoza ihany izy iverina mahafeno fepetra maharivodoza azy ary ao anatin'izay dia andrafitra ny mety ho tetry ny andro ao anatin'ny 3 andro manaraka. Ao anatin'izay ary dia mahakasika ny toetry ny andro kosa indray dia raha hoan'ny rapitso maraina aloha zao dia tandrifin-drahona misy aty amin'ny morotsiraka avaratra andrefan'ny nosy sy aty amin'ny morotsiraka ampovoany andrefan'ny nosy iny ny aty amin'ny morotsiraka atsinanana ihany koa dia misy tandrifin-drahona manodidina ny morotsiraka ho an'ny lelan'ny mananjary sy farafangahana iny ny ankoatr'izay aloha dia fandibon-drahona sy ny masoandro. Tolakandro kosa indray dia misy orana tandrifin-drahona mitsitokotoko mety rankotroko aty amin'ny ampovoantany manontolo mahazo an'ity amin'ny vatovavy sy fitovinany atsimo atsinanana iny taolany aro ary aty amin'ny atany mena be ihany koa sy melaka dia anilany andrefan'ny faritra boeny sy betsiboka dia misy azay tandrifin-drahona zay. Misy tandrifin-drahona morotsiraky ny faritra Sofia sy Diana ifandibon-drahona sy ny masoandro any amin'ny faritra 6. Raha ny tombatombana mahakasika ny maripana kosa indray no resahana dia 520 ka hatramin'ny 720 mafana indrindra aty amin'ny avoantany. Morotsiraka atsinanana dia manodidina ny 30 degré Celsius mihoatra ndraiky amin'ny 30 ny morotsiraka andrefana 530 mafana indrindra aty amin'ny atitan'ny faritra melaky sy ny faritra menabe. Raha ny tontolo androny alakamisy kosa indray dia saika manerana ny nosy no ahitana oram-baratra mitsitokotoko isa-paritra aty amin'ny morotsiraky ny Sava sy Analanjoro faram-bato sisa no omaina amin'ny akapobeny. Raha ny maripana voavinavina ho an'ny alakamisy dia midina kely ny aty amin'ny afovoantany manodidina ny 520 ka hatramin'ny 420 degré Celsius mafana indrindra. Raika amin'ny 30 ka hatramin'ny 230 iny morotsiraka atsinanana iny misy fidinana kely ihany koa aty amin'ny atsimo andrefan'ny nosy 30 ka hatramin'ny 530 degré Celsius majanga mafana indrindra 430 degré Celsius. Raha ny tontolo andro zoma ary araka tombatombantsika dia efa manakaikikaiky aty atsimo andrefan'ny nosy aty ilay andro ratsy teo zany hoe maritra ny mety ho tetry ny andro miverina ny oram-barotra mitsitokotoko amin'ny faritra maro manerana nosy ho betsaka kokoa zany raha ny tombatombana aty amin'ny atsimo andrefan'ny nosy atsimon'ny nosy iny ary aty amin'ny morotsiraky ny faritra Savatra any sy Ambatosy Analanjoro no saika omaina amin'ny akapobeny. Raha ny maripana ho an'ny zoma dia misongadina ny fidinana aty amin'ny faritra atsimon'ny nosy tafiditra hatramin'ny 520 raha ny tombatombana any amin'ny toloara iny 420 aty amin'ny iosy aty sy 520 taolany aro sy mafana indrindra kosa manerana ny nosy 530 degré Celsius ny tendrony avaratra sy aty majanga. Mahakasika ny tany falitony rivotra kosa indray raha ny kalitaon'ny rivotra eto Antananarivo renivohitra dia azo lazaina fa ambanin'ny fetrany OMS avokoa aloha raha ny refy rehetrarehetra voaray. Fa raha ny mandrafitra ny tetry ny andro anatin'ny 3 andro ho avy no jerena dia mbola vinavinaina hijanona ao ambany madio hatrany izay rivotra izay amin'ny akapobeny. Makasitraka anao indray ary nanaraka an'izay hatramin'ny farany dia manasanao amin'ny manaraka indray veloma tompoko.